eo amin'ny fiainam-panako eo amin'ny fiainam-pijoroako Jesosy a miresa manokana amiko androany manambarany sitraponao amiko mitenena amiko fa vonina ny aino sy ankatoa zay rehetra ambaranao misaotra Jesosy fa tsy mikatona ho any lanitra misaotra fa miteny foana ianao misaotra Jesosy fa ny tsara indrindra indray no lazainao amiko androany le mampety ana le mampijoro ana le manangana ana le mahatonga ana ho any amin'ny mandrakizay iombona sy iray tanteraka aminao amin'ny anara tsarobidiny Jesosy avy any Nazareta halleluja amen iteka mafetsika ho any Jesosy a voninahitr'Andriamanitra ireriana Alléluia. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a. Ndao tsika hanao fisaorana an'Andriamanitra amin'ity marain'ity satria tanteraka soamantsara ny iraka nampanaovan'Andriamanitra tany amin'ny faritra Antsirabe sy Ambositra. Tehaka mafy ho an'i Jesosy. Saotran'i Jesosy ny amin'ny fandrosoan'ny sehatra ahafahantsika mijoro eo amin'izay iraka ampanaovan'Andriamanitra na io nivon'ny fiombonan'ny fiangonana atao Antsirabe zany ary anisany atao hoe vaovao dia ny karazana fiara-miasa misokatra miaraka amin'ny fiombonan'ny fiangonana manerana an'Ambositra. Alleluia. Ndao tsika saotran'i Jesosy ary ankasitraka azitsika satria raha tsy izy maniraka tsy misy ny aventim-bokatra ary raha tsy izy ny momba dia tsy misy zavatra azo ho tazana. Avafantananao ndao tsika hiara iompo ankasitraka sy saotran'Andriamanitra ny amin'ny fitahiny ny amin'ny fitantanany ny amin'ny fomba natanterahany ny fanompona tany amin'ireny faritra tany atsimo ny ombonantsika vavaka zany ary zany mahatonga antsika miara miombona misaotra sy mankasitraka azy andro maraina. Andriamanitra ray amin'anaran'i Jesosy misaotra betsaka fitasoa ny iraka nampanaovanao tany Antsirabe sy tany Ambositra misaotra ny amin'ny teny misaotra ny amin'ny fanatrianao misaotra ny amin'ny fisehoanao misaotra ny amin'ny famanginao misaotra ny amin'ny fanambarana nomenao misaotra ny amin'ny fisian'ny fiara-miasa misaotra ny amin'ny fitohizam-piara-miasa niaraka tamin'ny fiombonana tao Antsirabe misaotra ny amin'ny fiandohana fiara-miasa vaovao niaraka tamin'ny fiombonana tao Ambositra mankasitraka anao zay fa ianao le mpiaino vavaka ianao le mpamaly vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Mahazo toerany ary vetivety. Manona ny fiadanan'i Jesosy amintsika tsiraray avy ary mahita fa andro amin'ny maraina dia ho voatahy tao amin'ny fanatrehany indray isika tsiraray avy. Avy hatrany dia hiditsika ao anatin'ny zavatra omen'Andriamanitra antsika androany mahakasika ny sekolim-panasitranana lohahevitra nampitondraina ny lohateny hoe fiangonana miomana tsara. Fiangonana miomana tsara. Rehefa hiatrika ririnina zao ianao dia miomana tsara. Miomana ianao miaraka amin'ny akanjo mafana mba tsy hangatsika. Miomana ianao mba hatanjaka tsy ho reraka ka ho mora azo na retina. Miomana ianao. Ohatr'izany mihitsy no dingana tiany Andriamanitra hisy ny fiangonana dia zasy ianao miomana hiatrika ny fiavian'ny mpapakatra. Avy hatrany dia vakitsika ny Matthieu 5:20 fa aotsika no andray ireo teny izay inoko fa amangin'Andriamanitra andro amin'ny maraina ho sitrana ny fanahintsika ho sitrana ny aintsika sy ny fotsika ary ho sitran'Andriamanitra koa ny toe-batantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Sakafo Matthieu 5:20 ary ho an'izay manana baiboly eny an-tanana. Rehefa hita zany dia ho vakiako dia ianao mamaky eo amin'izay misy ianao ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny Virjiny 10 izay nitondra ny fanalany ka nivoaka hitsena ny mpapakatra ary ny dimy tamin'ireo dia adala fa ny dimy kosa endry fa ny adala nandray ny fanalany nefa tsy nitondra solika fitaiza ary ny endry kosa nitondra solika tao anatin'ny fitondrany sy ny fanalany ary naharitra ela ny mpapakatra dia samy rendrehana avy izy rehetra ka dia natory ary noho ny mamantonala dia nisy antso hoe indro ny mpapakatra mivoamba hitsena azy dia nitsangana ireo Virjiny ireo ka samy namboatra ny fanalany dia hoy ny adala tamin'ny endry mba homeo kely amin'ny solokareo zay fa efa ho faty ny fanalanay fa ny endry namalaka ranao hoe sao tsy ampy ho anay sy ho anareo fa mandehana makany ampivarotrareo dia mividiana ho anareo ary raha mbola lasa nividy izy dia tonga ny mpapakatra ary zay efa niomana dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady ary dia narindrina ny varavarana ary rehefa afaka izany dia tonga kosa ireo Virjiny teo ka nanao hoe tompoko voa izahay fa izy namaly hoe lazaiko aminareo marina tokoa
tsy fantatro ianareo. 17 farany koa amin'izany miambeny ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Amen. Tety Jesosy nanao fanoharana, nanao parabola mahakasika ny Virjiny 10, Virjiny 5 endry ary ny Virjiny 5 namany adala. Nisy teny eo amin'ny andininy 10 averiko vakina aminaran'i Jesosy hoe ary izay efa niomana dia niara-niditra taminy. Tsy izay te hiditra fa izay niomana. Izay no anton'ilay loha hevitra andro maraina hoe fiangonana miomana. Tsy izay tsara sitrapo fa izay niomana. Tsy izay virjiny fa izay virjiny niomana. Ho alefako aingakaingana izy ity satria mety ho lavalava nefa ny fotoanantsika voafetra nefa ampy ihany koa. Inona le solika voalaza fa nanana ny Virjiny 5 endry. Tesalonianina voalohany 7 ny andininy 9. Anankitelo le solika efa nomeny tompo antsika aloha hatreto. Solika mila tehirizina, solika mila azonina, solika mila arahanao maso isan'andro. Vakiko aminaran'i Jesosy, fa raha vao tonga aty aminay ankehitriny Timoty avy taty aminareo ka nilaza teny taminay ny amin'ny finoanareo sy ny fitiavanareo ary ny fahatsiarovana anareo tsara anay mandrakariva ka manira hitanay indrindra ianareo tahaka anay aminareo koa. Voalaza eto ny finoana, ny fitiavana zavady sy ny fahatsiarovana na ihany koa hoe ny vavaka na ny fivavahana. Anankitelo ny solika mila tehirizinao. Solika ny finoana, satria ozy Jesosy raha ho avy ny zanak'olona mohita finoana va izy ny dikan'izay, misy olona zany tsy mahatahiry an'le kalitaona finoana izay tian'Andriamanitra ho hita rehefa tonga izy hiverina ka akanao. Solika fitiavana, tsy tokony hienana ho foana ny fitiavan'Andriamanitra ao anatinao arakaraka ny androsoa ny fotoana, nefa arakaraka ny androsoa ny fotoana dia voalaza ny bokin'ny Apokalipsy fa ny ratsy ratsy. Zany hoe ny pression azo ny zanak'Andriamanitra ny famoahana ny toetra zany dia maika mafimafy kokoa fa Andriamanitra miteny aminao hoe tehirizy ilay solika fitiavana, aza vela hieny zany ka izy fotoana tsy hanampitiavana ho aseho ianao na tsy mahay maneo fitiavana tampoka, nefa Andriamanitra te hitan'izay fitiavan'izay ho ao anatinao. Solika fahatelo solika fivavahana. Zay mahatonga Jesosy miteny amin'ny Luka 12 fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Vao maraina zany ianao dia mila mijery ny stokona solika anao anankitelo ireo. Ao tsara ve ny finoko, ao tsara ve ny fitiavako, ao tsara ve ny fivavahako. Fa raha voararaka amin'ireo ianao izay vonona ny mandeha, izay tsy vonona tsy mandeha. Tenena akaikinao anankitelo le izy hoe finoana hoe fitiavana hoe dia fivavahana hoe. Zay mahatonga amin'ny Paoly nilaza amin'ny Korintianina voalohany 7:17 ary ankehitriny dia reto telo reto ny toetra: finoana, fanantenana sy fitiavana, fa ny fitiavana ny lehibe amin'ireo. Tsy vavaka ny resahany teto fa fanantenana, satria zava-poana raha hivavaka ianao tsy misy fanantenana toy ny mametraka an'Andriamanitra tsy hay amaly an'izay entinao amam-bavaka. Ny fanantenana koa dia manondro fa tokony hifaly ianao eo am-pivavahana mba ho marina ny teniny voalazany tenin'Andriamanitra hoe mangataka amin'ny fifaliana. Hitanareo be dia be zany ny olona mivavaka vao nitarihany fotsiny dia efa tsy mivaly. Satria ny antony fangatahana dia ny fametrahanao ny fahaiza-manao an'Andriamanitra afaka amaly anao. Dikan'izay tsisy raison zany tokony hampitanondrika ny tarehanao nefa ianao hivavaka amin'Andriamanitra mahavita mamaly le antony mampitanondrika anao. Aza mitanondrika rehefa hivavaka, mitsiki mifaly alohan'ny mandohalika ataovy azo antoka fa misy fanantenana ao anatinao, misy fifaliana ao anatinao. Hitanareo amin'izay ve misy zavatra mila arahana maso isan'andro, isa-maraina ataovy azo antoka fa mbola mino ianao. Ny atao hoe finoana dia finoana pure. Io finoana pure io zany tsy mifangaroaro hoe mila asiana fahendrena kely satria Andriamanitra nanome Andriamanitra nanome saina, Andriamanitra nanome saina ny mpikaroka morona fanafody, efa manomboka tsy pure ny finoanao.
satria efa manomboka ampiarahanao amin'ny fanafody ny finoanao fanasitranana. Tsy hoe meloka ianao fa le finoanao nefa manomboka tsy pura, ohatra ny tantely manomboka tsy mepura. Tantely avy any ambositra zao tena pura. Eo ampinanana ianao ny gaga hoe fa inona re ty nohaniko hatramin'izay tany Antananarivo ty ataovy pura le izy. Tsy midika zany hoe mety tsy ho zaka amin'ny finoanao tonga dia andry an'Andriamanitra nasitrana anao amin'izao fotsiny, fa raha ohatra ka tsy zaka amin'ny finoanao eo amin'izay finoana inonao an'Andriamanitra dia mihinana fanafody dia miandrandra fanasitranana, fa eto teteny anao fotsiny hoe tsy pura le fanasitranana le finoana. Dikan'izay ny fandrosoanao zany tokony hisy dingana hoe androany mino fa hositran'ny tompo amin'ny fanafody, fa rapitso mino fa hositran'ny tompo tsy hisy fanafody. Tena kaikinao amboary tsara ny finoanao hoe tehirizy tsara ny finoanao hoe ny fitiavana na ny agape dia ny fahafahanao mitaizany any anatinao anao zavatra tsy miandry valiny. Tsy hoe isaky manao zavatra zany dia hiandrasana valiny daholo. Manantena vokatra ianao fa tsy manantena valiny. Ny mpamboly rehefa mamafy dia manantena vokatra fa tsy manantena valim-piti avy amin'ny zavatra ataony. Ohatra, raha hivavaka ao amin'ny marary zao dia manantena fa ho sitrana le marary fa tsy manantena azo zavatra avy amin'le marary sitrana. Rehefa misy asan'Andriamanitra misokatra dia afaka mandray anjara ianao, manantena ianao fa mba hiasa araka ny tokony ho izy le fafahana ataonao na vavaka na famafazana, fa tsy manantena ianao mba hamaly ianao ambadiky le asan'Andriamanitra ataonao Andriamanitra. Tovrora mahatsika zany mila jerevana foana zay agape zay, fa dre tsy agape le izy tonga dia miverina eo amin'ny nofo dia tonga dia manantena be tampoka indray ianao, dia iny le mila fitiavana pure. Le fahatelo mila feno vavaka ianao, mila ampy vavaka ianao, mila tia vavaka ianao. Ny olona ny andavaky ny liona mbola mivavaka, ry Jona any ankibony hazan-drano mbola mivavaka, ianao ambony fauteuil tsy mahavavaka. Dia neno akaikinao arao akaiky ny fivavahanao io hoe amen, amen. Tsy valapatra amin'ilay solika fa misy lesona be dia be fa natao tamin'izany teo amin'ny fanatren'Andriamanitra, fa ny fitohizan'le izy, ny continuitén'le izy no resahantsika. Ny fahafahanao miomana avy amin'le fanoharana nomen'i Jesosy. Averiko vakina le Matthieu 25:10 zay niomana dia niara-niditra. Iza le niomana? Virjiny endry. Ny fiomanana ve rehefa naheno feo ve izy vao niomana? Mbola talohan'ny natory izy nefa niomana, talohan'izy mifony efa niomana, talohan'le antsona neny efa niomana. Le fiomanana zany tsy eo potomoto fa le fiomanana mialoha be. Alleluia. Misy anankitelo le fiomanana, anankitelotelo dolo izy fa tsy manina fa raiso. Anankitelo. Voalohany, le adala mihitsy mila miova hoendry aloha. Faharoa, ny matory mila mifo. Ary fahatelo, mila mirehatra le afo ny maizina tokony tonga mazava. Satria ny amantara mpampakatra anao le solika mirehatra amin'le fanilo, mampisy afo, miteraka hazavana mba ho hitan-tarehanao, mba ho fantatry ny mpampakatra ianao. Averiko, ny adala tokony hiova ho tonga endry. Tena akaikinao ho vao ny fahadalana ho tonga fahendrena hoe. Dia avy eo hoe raha matory ianao dia mifoaza hoe. Ary fahatelo hoe raha maizina ianao dia mila mazava ianao hoe. Ao ndao ary. Inona le dingana eo amin'le hoe adala tonga endry. Ataoko angengana isa mihina fa efa namaky an'le tenitsika teo dia efa tafiditra ao anatiny zasainao. Ny adala tsy nitondra solika tao amin'ny fitondrana. Nitondra solika izy tao amin'le fanala, le lampe, fa tsy nitondra solika izy tao amin'le fitondrana solika. Zany hoe nitondra solika ihany zany izy, fa solika nampirehetina fotsiny fa tsy solika réserve. Le endry nitondra solika tao amin'ny fitondrana. Io tsara le 9:4 aminaran'i Jesosy, Matthieu 25:4. Ary ny endry kosa nitondra solika tao anatin'ny fitondrany sy ny fanalany. Zavatra anankiroa samihafa zay. Lampe
sy vaisselle moa fiteniny anazy amin'ny teny anglisy fa afaka ataontsika hoe bouteille zany ohatra tavoahangy. Le anankiray le jiro, le lampy mihitsiny, de le stock tsy anatin'le lampy fa ao anatin'le bouteille. Ny mamaritra an'le endry zany sady ny solika teny amin'le ampirehatra isan'andro nanana tahiry solika izy tany aminy isorohana ny fahalaniany solika. Taotrona maharaka tsara tsika treto aloha. Ina moa le karazana solika anankitelo? Solika finoana, avereny hoe finoana, fitiavana, fivavahana. Avereny farany isa lohatelo, finoana, fitiavana, fivavahana. Ok. Le adala na solika ihany satria Andriamanitra dia Andriamanitra tsara. Mitovy ny quantité ana solika nomenany Virjina hiatrehana ny fiaviany papakatra. Tsy miangatra Andriamanitra fa tsy fahaiza mitantana ny mahatonga an'le izy lany satria mety ampiasaina amin'ny zavatra hafa. Maika be mihitsy hiten'le izy. Aza lanina amin'ny zavatra tsisy dikany finoanao. Aza lanina amin'ny zavatra tsisy dikany fitiavanao. Aza lanina amin'ny zavatra tsisy dikany vavaka ataonao fa zay ny mandany an'le solika. Le izy eo ihany falasalany amin'ny zavatra tsy izy. Nandany solika tamin'ny zavatra fa akoatra ny fanomanana ny fiaviany papakatra le Virjiny adala. Le Virjiny endry nitandrina mba tsy handany ny solika izay nomeny ny papakatra. Le adala nanamaivana ny ilana solika satria misaina izy hoe mety alohan'ny atoro ny tonga papakatra, manamaivana ny fiaviany papakatra. Nefa efa tenenina hoe miomana. Le endry tena miomana tsara meloha izy. Ohatra anao tonga eto androany maraina, miomana tsara ianao ny amin'ny fiaviany papakatra. Le adala ny saina, rehefa lany re io dia misy azo alaina foana e. Hitanao ohatra ny miainaina, ohatra ny andeha mazangainao dia gasoil 10 000 dia ampidirinao dia ndoraka fa misy foana any dia aveo rehefa ampanina, rehefa anina dia lany fotoana dia tsy mahafantatra ny asaribidin'ny fotoana manao foana. Lany le solika fitiavana. Lany tamin'inona pastera? Jaonina voalohany toko faharoa 15 Rosea. Naran'i Jesosy aza ty zao tontolo zao. Lany tamin'ny fitiavana n'izao tontolo zao le solika fitiavana nomen'Andriamanitra. Normal be tonga papaka efa lany le iziko. Aza ty zao tontolo zao. Teneno akaikinao, aza lanina amin'izao tontolo zao fitiavana hoe. Misy amin'ny olona zany mieritreritra hoe rehefa tian'izao tontolo zao izy dia mandehandeha amin'izao fotsiny le fiainana nefa melany le fitiavana napetraka Andriamanitra ao anatiny. Lany tsy any amin'ilay ilana Andriamanitra azy fa lany any amin'ny zavatra tsy ahasoa azy akory. Tonga amin'izay papakatra tsisy fitiavana raisina intsony ao satria efa lany tany amin'izao tontolo zao. Misy miaino ve o? Timoty faharoa toko fahatelo 14. Mianaran'i Jesosy. Mpamadika. Tonga dia izay vao manomboka le tena mpamadika. Tsy mba fampahirezina. Mpamadika. Kirina. Bieboebo. Tia fafinaretana. Mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Lany tany amin'ny plezira nadala le fitiavana. Tandremo hoe. Io plezira tsy voafehanao io mandana ny solika agape anao io mety hanovanao endry be androany lasa adala tampoka. Endre tandremo mametraka ny fitiavana ny fafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra fa mandana ny solika ao zany. Mahareta kely fa ny an-danitra ianao higalabona ny amin'ny fahasambarana. Eto ambony tany tandrema tsara fa tsy tompony tenanao ianao izy pasteur teo aloha dia mila fantarinao zao misy zavatra mety tianao atao fa rehefa tarafinao amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy tokony ataonao, tsy azonao atao satria mifanipaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. 1 Timothée 6:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra. Lany tamin'ina indray le solika fitiavana? Lany tamin'ny vola. Le voalohany tandremo sao dia lany amin'izao tontolo zao, tandremo sao dia lany amin'ny fafinaretana, tandremo sao dia lany amin'ny vola. Zay hitanao amin'izay zany nanjoan'le Virjiny 10 adala ve? Vao niainga zareo dia efa lany tamin'ny zavatra tsisy dikany le solika dia rehefa nandeha amin'izay le fiambenana tsisy raisina intsony na dia te ho ampakarina aza. Solika finoana.
Hébreu 11:1 anaran'i Jesosy. Ny finoana ny fatokiny any amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Lany tamin'ny finoana zavatra. Tsika nefa efa tarihan'i Jesosy hiala eo amin'ny finoana zavatra fa hitodika ho any amin'ny finoana azy. Ny finoana zavatra zany na ny hoe ny fanantenan-javatra na enao misaina zavatra isaky ny tonga eo anatren'Andriamanitra io zany mandany solika ianao io kay. Ohatra ny tomobila mandeha zany dia asiana gôko amin'ny réservoir. Dia zao ny teneny andeha lavitra sura ve? Ninona lavaka nataonao tao amin'ny réservoir amin'ny finoanao tapeno zany. Menara manala ny finoanao tsy ao amin'ny zavatra antenainao fa atodio ao amin'Andriamanitra afaka mampitranga ny zavatra rehetra. Fandanitsolika zany ny finoanao mitodika aman-javatra. Teneno akaikinao ny finoanao hoe alefaso any amin'i Jesosy hoe aza alefa any amina zavatra hoe. Eto ihany koa misy finoana anankiray lasa any amin'ny testamenta taloha finoanao lany koa le izy. Le zavatra efa navaozon'i Jesosy efa novainy, efa nisokafany. Ny tenin'Andriamanitra milaza fa mifanekena vaovao dia tsara lavitra. Enao mbola misisika amin'ilay fanekena tsara taloha. Lany ihany. Lany ny testamenta taloha finoanao. Ny testamenta taloha dia mametraka ao amin'ilay lan'Andriamanitra ny fahasoavana. Tsy mila bakany amin'ny tempoly, mihaona amin'ny lan'Andriamanitra ny parikina dia vita. Zany hoe le fanatren'Andriamanitra tsy hoe raha mivavaka zany lasa maivaninao fa hihaona amin'ny pastera lasa mamaika anao. Tsy midika zany hoe tsy mila mihaona aminy ianao fa ny finoana mihitsy ny lany amin'ny zavatra tsy izy intsony. Satria ny hain'ny rasan'Andriamanitra anao tsy eo amin'ny parikina, tsy eo amin'ny toerana, tsy eo naman'olona fa hihaona aminy na amina toerana mangingina aza. Lany amin'ny testamenta taloha ny finoana. Tena akaikinao tandremo lany ny finoanao hoe lany amin'ny zavatra hoe lany amin'ny testamenta taloha hoe solika vavaka. Akaingana be tsika androany. Jakoba 2:7 naran'i Jesosy. Mangataka ihany nareo nefa tsy mahazo ihany ane. Dia fa angataka laninareo amin'ny filanareo fotsiny le iziko. Raha vao mivavaka ho amin'ny filana isika dia efa mandany solika amin'ny zavatra tsy ao amin'ny ilan'Andriamanitra. Raha vao filana ho ampiasaina ho amin'ny filana, olaniana amin'ny filana, dia lany le solika vavaka tsy any amin'ilay ilan'Andriamanitra azy. Rehefa mivavaka ianao zany, tsy mifilanao ny tian'Andriamanitra ho eno, fa ianao manokatra ny fonao angetahetana izay ilan'Andriamanitra anao sy izay mba ilain'Andriamanitra avy aminao. Mba valio e? Ndray? Ela tsy niona ve dia zany no fanaovana? Tena akaikinao aza lany laniana ny vavaka hoe Andriamanitra tena maditra be mivadiko tsy ny anazy fa manao exemple. Tena sady tsy manome vola no filana. Tsisy resaka mihitsy ny hoe very zao io raha tsy miovy tsisy zany a. Raha tanina hoe ahoana momba fiainam-panany. Fiainam-panany aloha aloha any fa za mihitsy nitako problème. Tsy milama mihitsy ny ato an-trano e. Ny vadin'ny olona rehetra mahazo vola daholo ny za tsy vola filana. Nefa ny tian'Andriamanitra hoe mivavaka taon'ilay ramatoa na le rangahy dia Jesosy eo vonjeo izy. Fa raha zao ianao ny tonga ka io toe-panahiny io ny atrehan'ny fahatongavanao very izy. Tsy ahoako na tsy lamina aza ny mety tokantrano atrehako raha ho vonjenao izy dia mba miara tonga ny an-danitra izay. Zany zao le solika vavaka miasa tsara mampirehatra n'le afo eo amin'le fahazavana tian'Andriamanitra ho hita. Fa raha voale hoe Andriamanitra mijaly tsy nahazo vola ny olona rehetra zao na fa zany hoe mbola égocentrique mivavaka ataonao todika ao aminao fa tsy christocentrique. Fa inona ke zao mba nepon'i Jesosy amin'io zavatra tsy mandeha amin'ny fiainanao io ohatra miverena dia manontanian'i Jesosy tompo inona ny sujet tokony ho etiko fa ohatran'ny sujet n'olombelona be zany le hoetiko. To dia renao be mihitsy nofo amandra be mihitsy. Nefa tokony mba sujet taria amin'ny fanahy mba eny hoe misy toe-panahy angatahanao tompo kizitina be izy.
mivavaka Jesosy sujet voalohany mba hanampaharetana na mbola kizitina azy izy. Ataovy amen. Faharoa, raha hanova azy ianao, vonona ny ara-iasa aminao mba hanova azy. Fa raha mbola tsy miova izy za efa miova. Fa tsy hoe Andriamanitra problème eto amin'ity tany ity mihitsy, hitako misy ity tany ity mihitsy misy problème io. Dia mananatra anao aminaran'i Jesosy hoe mbola lavitra ny lalana, skino tsara an'izay tokony ho skinina, avereny tsara amin'izay tokony ho averina, izay tokony ho averina, misy zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny izany. Aza mijery izay tsy mety ataon'ny hafa, mijery fitaratra fa misy tsy mety ataony io amin'ny fitaratra io. Tsy ankizy io. Ianao zany, za zany. Lany le vavaka ao anatina sujet de prière tsisy communion, zany koa. Tsisy fiombolona le izy dia lasa ohatra mipenipenina fotsiny eo nefa tsy mifandray tsara amin'Andriamanitra. Zavatra tenen'i Jesosy anie, raha miray amiko ianareo angatao. Avy miray amiko vao mangataka. Fa aza mangataka vao mody miray. Communion, aloha. Tena akaikinao, aza lanina ny vavakao. Rehefa tsisy communion hoe. Zany hoe tsy fisiany fiombonana tsara eo aminao sy Andriamanitra zany dia mandany ny solika fivavahana tokony ho voatahirinao. Inona le voalohany teo? Adala miova ho tonga endry. Tena akaikinao, ny adala afaka miova ho endry hoe. Amen. Faharoa, ny matory dia tokony Romaina 13:11 aminaran'i Jesosy. Ary tokony hanao izany indrindra isika satria fantatsika ny andro. Fa ankehitriny izao dia ora tokony hifoazanareo amin'ny fahatoriana. Fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro vonino hotsika. Na ny virjiny adala na ny virjiny endry dia samy natory mila ny fo. Fiandrasana ny fiaviany papakatra no anton'le fiambenana napatory an'zareo. Matteo 25:6 aminaran'i Jesosy, noho ny mamantonala dia nisy antso hoe indro ny papakatra mivoamba hitsena azy. Ny message de réveil papakatra. Otsika ty fifoazana, ny afatry ny fifoazana hiverina ny papakatra. Zay tenen'i Jesosy no ataontsika fa tsy zay eritreretintsika sy izay mety ho heverina fa mahafinaritra antsika. Tsy ny famaritantsika fa le ny tantarain'i Jesosy. Mazava ve zany? Ny anton'le fiandrasana, papakatra. Ny anton'le fiambenana, papakatra. Ny anton'le fifoazana, papakatra. Ny anton'le fitehirizana ny solika, papakatra. Ny message tsy hoe mifoaza fa mivoa hitsena. Arao tsara, hozy izy. Nisy antso hoe izy tsy niteny mifoaza. So vao teneniny tonga papakatra dia tonga dia efa sokatra ny ao anatiny hoe oe mila mifoa satria tsy misy olona matory afaka mitsena zany. Ohatrany ahoana le matory ao an-trano. Le mifoa dia asaina mivoaka. Le matory miandry anaty torimaso. Le mivoaka mba hitsena. Le matory ao anatin'ny fivoriany samy olona ny matory. Fa le mivoaka n'ilay fivorian'olombelona le fitsenana satria enao sizy ny resana fa tsy enao samy virjiny. Ino tsara zavatra samy hafa be zany tandremo sao dia variana amin'e tena mahafinaritra ny fiaraha-mivavaka. Mahafinaritra ny fiaraha-mivavaka fa mila manomana ianao ny fiaonanao amin'ny papakatra enao manokana. Raha groupe mantsy le izy dia hoe ampifameno ny solika. Niara-ny andry dia niara-ny hiditra. Fa teto to dia mazava be zay natahiry tafiditra, zay tsy natahiry vomanga. Tena akaikinao tsara ny fivorian'olona hoe fa mila manomana ianao hoe enao manokana hoe sy Jesosy. Ny olona matory. Ny olona mifoa mitsangana. Ozy izy ny Korintiana 2:10-11 aminaran'i Jesosy. Mifoaza tsara ary aza manota. Ny olona matory zany dia manota ao anatin'le torimaso satria tsy mahatsiaro tena toy ny matory izy manao an'le ota.
Manoto izy ohatry manofo dia mihevitra fa nofo le fahotana ohatry hoe tsy nisy rehefa mifoha maraina nefa izy efa tena mampalahelo be an'Andriamanitra. Ianao zany tokony fo rehefa niova hoendry. Endry mifo. Dika le mifo eto a, lucide tsara, tsy mora manota. Mihaino ve tsika e? Luc 22:46 aminaran'i Jesosy. Dia hoy Jesosy taminy, nahoanany dia matory nareo mitsangana ka mivavaha mba tsy hidirareo amin'ny fakapanahy. Mazava be zany, ny olona matory tsy mivavaka, fa ny olona mifo no mivavaka. Ny olona mifo no miambina, ny garda matory tsy miambina. Ahoana zany ny seho an'le mifo? Miomana, mitsangana, tsy variana, tsy matory, mitandrina tsy hanota, mivavaka, miambina. Tena kaikinao, efa mifo ve ianao e? Voaraintsika tsara izy teo a. Miambina, dika miambina, tsy hoe mijery, fa mailo. Raha ataontsika hoe misy moto ambanao dia hoe ambeny le moto, ohatran'ny hoe kina ataonao. Non ianao dia lasa ianao mijery composé ambadika ariva e. Tsy niambina satria amin'ny fotoana mihitsy no isy bata le moto asaina ambenanao. Le izy tsy jereo le moto fa ambeno. Zay mitady kitika teneno. Aza esorina eo amin'le tokony ho eo ny masonao, ny fiambenanao ho avy ny mpapakatra. Tandremo sao variana. Fahatelo, rehefa mirehatra amin'izay le fanilo avy amin'le solika dia mila voatahiry le fanilo, mila mirehatra foana le afo, ary le afo mitondra fahazavana. Problème rehefa lany ny solika le adala dia nitady solika hafa izy. Tsy fantany fa ny mpapakatra mahafantatra fa raha vao solika hafa io dia afo hafa no avoakany. Tsy haiko tsara momba ny chimie fa misy afo zao a maitsomaitso, dia misy afo a mangamanga, dia misy afo a mavomavo. Aminao moa zany dia afo rehefa mampirehitra tsaramaso dia samy fa ny ao ambaniny io afo samy afo tandremo. Ny afo ankasitran'Andriamanitra dia afo a le andrasany avy amin'le nomeny. Dikan'izay raha lany le nomeny a sahirana ianao. Tsy tokony ho lany le nomeny, zay mihitsy le antony le fampahirezana androany maraina. Tsy tokony ho lany le nomeny mifandray amin'le tamin'ny voalohany tandremo sao dia lany laniana amin'ny zavatra tsisy dikany le nomeny fa hitakiny ianao io aty aoriana. Tena nadiso an'le virgine dimedala satria le dimedala neritreritry rehefa lany io soloina. Le solony anie tsy ilain'ny mpapakatra e. Satria solika hafa vao narehatra le izy a tonga dia lumière hafa dia tonga dia fahazavana hafa. Tenenina akaikinao, ny adala hoe a miova hoendry, ny matory hoe a mila mifo, dia farany amin'izay hoe a maizina hoe a mila mazava. Matthieu 6:22-23, Matthieu toko fahenina ny 2:20 ka hatramin'ny 2:30 vakina aminaran'i Jesosy. Ny maso ny jiro ny tena, koa amin'izany raha tsara ny masonao dia hazava avokoa ny tenanao rehetra. 2:30, raha ratsy ny masonao dia ho maizina avokoa ny tenanao rehetra. Koa raha maizina ny fahazavanao anatinao, manao ahoana ny alehibean'izany fahamaizinana izany. Ny maizina, ny olona maizina tsy volon-koditra le izy, fa eo amin'ny fijery sy eo amin'ny maso. Fa ny olona manana maso ratsy na ny olona manana fijery ratsy no lasa maizina ny tenany. Fa ny olona manana maso tsara, manana fijery tsara dia mazava ny tenany. Ny tian'Andriamanitra ho hita zany dia fiangonana manana fijery tsara tonga fahazavana afaka hazava an'izao tontolo izao. Ny prove zany fa le hoe mitsangana mihazava, ianao zany le hoe mihazava io satria mampahazava anao Kristy, apitain'i Jesosy sy ampianariny ianao ny fomba fijeriny tsy mora mahita zavatra ratsy fa ohatra ny mahita hirika hita zavatra tsara foana ninina jereny. Raha vao zay ny dingana hidiranao mazava ianao fa tsy mitsilopilopy.
amen na ray sy roa jesosy tenenina akaikinao tandremo ny fomba fijerinao e tandremo ny masonao e misy zany ny manana maso ratsy io zany le efa tsy mazava tso lany mihitsy le solika fa mboloha resantsika rehefa avy eo mirehatra ihany le izy a fa tsy eo amin'le fahazavana tian'Andriamanitra hitanana azy tsy sarotra le izy aza miketritra ianao tsy sarotra le izy ohatra ty zao misy mazava sandoka mirehatra ihany le izy a ohatra mazava ihany le izy a fa tsy le andrasan'Andriamanitra ohatra fomba fijery pozitif optimista ny mahasamihafa an'ireo aloha dia zao tamin'ny voalohany tsy azoko mihitsy fa rehefa misaotra an'i Jesosy fa mba misy fotoana mba azo amin'izay le izy ny dikany hoe pozitif dia zay mitrango eto izy ianao hoe tsara io ny dikany hoe optimista indray a io ny tsara indrindra ohatra mahafinaritra mahainao an'izany a hoe iny rahalahy iny kosa mahafinaritra be miresaka any fa le ry tena pozitif foana fa atahorana ho fahazavana sandoka ny fijoroanao ho pozitif sy optimista fotsiny nefa tsy isy communion ary mety ho gaga ianao satria misy olona tsy manana an' Jesosy mety ho pozitif be ny fomba fijeriny fa izy tsy mino an'izay Jesosinao tenenina akaikinao mahazava sandoko zany hoe ny fahazavana ankasitrahan'Andriamanitra hivoaka avy ao anatinao avy amin'ny fomba fijerinao tsara dia teraka avy amin'ny toetran'Andriamanitra tsara avy ao anatin'ny fonao iombonanao aminy tsy pozitivisme le izy tsy optimisme le izy fa fahatsara-toetra mivoaka avy ao anatin'ny fo teneno ndray ny eo akaikinao tsy ny masonao ihany ny tsara hoe fa ny fonao mihitsy ny tsara hoe ny toetranao mihitsy ny tsara satria toetran'i Jesosy anahafanao azy iresahanao aminy dia mivoaka any amin'ny fijery le izy azadiny fa ny famoahanao toetra tsy misy communion dia tsy lalana satria ozy Jesosy ohatra ny voaloboka ohatra ny sampana ozy izy tsy mahay miporter fruit raha tsy mikambana sy miray ary miombona amin'ny voaloboka dia ohatr'izany koa nareo izy tsy afaka moaka ny toetra n'Andriamanitra tao hoe vokatry ny fanahy raha vao tsy miombona ahoana zany no amantarana fa namoaka toetra avy amin'ny herin'ny tenanao ianao sy le namoaka toetra avy amin'ny fiombonanao amin'Andriamanitra tsotra kely ny vavaka aloha ianao vao namoaka toetra fa raha tonga dia namoaka toetra dia efa haiko le izy efa ianao rerindray zany zay kely ny arety le izy dia tsy izy fa ianao le manetry tena Jesosy tsy teo kizitina eto zay fotsiny ene fa manaiky ianao tsy miresaka amin'ny mihitsiny tena akaikinao fa manaiky ianao iny tsy miresaka amin'ny mihitsiny aloha hoe inona problème nareo mianaka hoe ao misy tsy manontaniny eo e directive ina zay nataonao rangate amboara ny fifandraisanao sy ny fiombonanao amin'i Jesosy le fahatsaran'le fijery mitaratra ianao ohatry ny ahoany Jesosy rehefa miatrika zavatra tsy mahafinaritra mahita zavatra tenenina tsara foana izy iza mpampianatra ny tena ohatrany nanota zay mahita voatrany ray aman-dreny mihitsy mety nitondra ty zazy ty na mety tamisy tany am-boaka tany mpanao fanafody tsizy na tany mpanompo sampy zay mahita fa ny ray aman-dreny mihitsy meloka nefa koa mety io zazy io mihitsy nefa niteny ratsy hatrao am-boaka ngambany tanareo te anameloka te anendry problème foana teo izy Jesosy non tsy ny rainy tsy ny reniny tsy izy ozy izy io zavatra mitranga io anehoana ny asan'Andriamanitra ohatrany hoe maivamaivan'ny tompo zany hoe misy zavatra tsara re ao hoe tenena akaikinao zany le anaranao zany tsy hoe zany ny anaranao le nom fa zany no hianaranao naseho an'le izy dia mila anarana zany zay zao efa manomboka le fahazavana tsara avy amin'le solika tsara efa ao anatinao tian'Andriamanitra ho hita eny amin'ny masonao fantatrao fa nanome vady tsara anao ny tompo ho an'izay efa manambady tonga eto oza misy mivingirina efa tsy tsara ntsony ny masonao no mahita an'le izy fa nomen'Andriamanitra anao tsara ka raha vao tsy le tsara nomeny no entinao mambavaka eo enao satria izy Andriamanitra
fa maninona no aratsianao zavatra tsara nomeko anao lasa adevitra any amin'ny tsara sy ratsy fa tsy hamalele izy ianao zany misisika Andriamanitra ty vadiko ty mihitsy tsy zakako Andriamanitra misisika andraso aloha hoe tsara sy ratsy aloha ivady nomeko anao io aza tapahana aloha tapahako mihitsy aloha ianao hoe tsara aloha sy ratsy le vady vo iresakitsika ny amin'izay anamboarako azy sy aloha mahita hoe ratsy izy e diso ianao satria tsara nomeko anao. Dikan'izay raha hitondra ambavaka amin'ny vadinao zany ianao dia mila amboarina aloha ny fonao dia mitsoka rivotra tsara. Andriamanitra saotra fanomenao vady tsara dia miaino Andriamanitra nitsona ne tohiza zavavaka izany. Zanaka tianao zanaka avy eo kasehan'Andriamanitra fataro fa zanaka tsara no nomen'Andriamanitra anao. Tianao ve Andriamanitra hikasika ny asa amandraranao tsara io asa io karaha voentinao miteny ka mahatonga mangataka zava ratsy misy ty asa ty eo ianao eny mbola eto foana zay isan-kerinandro tongava eto foana isa maraina mbola vonona foana ny anompo anao ampahirenao fa horeraka eo tsika raha vo tsy hitanao ny fahatsaran'Andriamanitra nanome anao zavatra tsara na dia ohatrany tsy tsara aza le izy androany dia tsy afaka hiditra tsehatra Andriamanitra hampandroso anao avy amin'le tsara ho any amin'ny tanteraka. Ianao ne nomen'Andriamanitra président tsara tsy afaka hivavaka ao amin'ny fireneny resa be zany tsy afaka hivavaka ao amin'ny firenena ianao raha tsy misokatra ny ao anatiny eo misaotra Andriamanitra fa nomenao mpitondra tsara ny ambiny rehetra resa be. Raha vao tsy maso tsara eno amin'izay raha vao tsy maso tsara dia na nivavaka ataonao ary vavaka maizina nefa raha tsy diso Andriamanitra Genesis toko 1:7 na sy mazava vao ny asa tianao ve Andriamanitra hiasa eo amin'ny vavaka ataonao tao vavaka mazava tao vavaka mazava aloha ka raha vao diso amin'ny masonao tsy miainga amin'ny vavaka ataonao ve karaka ny tendrombohitra zao ny tena kaikaiky koa ataovy mbola raha tsy azo zao zany teneniko zay ataovy arany ianao zany mietrany rehefa tonga any ambony any dia mazava kokoa azy le izy anie tsy any amin'ny toerana ny mampazava an'le izy fa mifonao mihitsy mila manaiky tsy mangidy. Ny fahatsarana iainantsika avy amin'ny faharatsiana ny aretan'i Jesosy manana fanantenana afaka ampiainanao fahatsaran'Andriamanitra amin'ny fanampinanao ahita fa misy zavatra tsara aloha iainganao ampiditra anao any amin'ny tsara kokoa indray rapitso. Ny fototro izay dia ny fahafantaranao fa niaritra faharatsiany Jesosy nanomboka teo amin'ny fisamborana azy ka teo amin'ny nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana amitsorana an'ilay fahatsarana ho eo aminao mba tsy hisy faharatsiana intsony eo amin'ny fiainanao satria efa nentin'i Jesosy daholo zany teo amin'ny lalan'ny famonjena. Tenenino akaikinao vototra ho anao ny fahatsaran'Andriamanitra hoe satria niaritra faharatsiany Jesosy hoe dia tondroa izy ho anao azo hitehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Miombona amin'Andriamanitra tsara ianao satria ny ten'Andriamanitra dia manambara fa tsy misy aizina ao amin'Andriamanitra satria ianao miombona aminy dia afindra an'Andriamanitra le fahafenony mazava avy ao anatiny mampiena ny endriky ny aizina sy ny ngidy pijery ngidy mpiainana be dia be ao anatinao miresa foana amin'Andriamanitra mamy be dia ho lasa mamy ianao. Ianao le mangidingidy iny miresa amin'Andriamanitra Andriamanitra tenanao raha zany mitantana jirama io ataoko dia be tsy amin'ny fanamasina manginana hoe raha ianao no mitazona ny jirama efa potika Afrika. Ianao ve mieritreritra hoe diso Andriamanitra nametraka olona eo amin'ny toerana anankiray asodetika aloha mbola manana 2 minitra ndaso vetivety aloha. Ianao ve mieritreritra fa tena diso Andriamanitra manendry olona eo amin'ny andraikitra anankiray satria tsy mandeha ny ranonao miverena miombona amin'ny fahatsaran'Andriamanitra dia mahitan'Andriamanitra tsara miasa na dia ao anatin'ny tsy takatry ny saina fa izy amin'ny teninao fa tsy miasa izy.
Jesosy ny teny ny raiko miasa foana izy ary za koa miasa izy mandraka kehitriny. Io zavatra hitan'ny masonao io zany raha vao miverina ianao miombona amin'Andriamanitra sy ny fahatsarany dia resy lahatra ianao fa aika io zavatra iainanao sy hitanao tsy tianao io Andriamanitra miasa sy Andriamanitra mamaly vavaka anao. Raha nampahafantarina ny Josefa meloha hoe Josefa tia nofo omeko anao. Wow! Anapaka vary be dia be zany. Wow! Dia zao Josefa ho atsipany aty lavaka ianao aza taitra fa zay ny pirofo fa hoentiko ianao any amin'ny anjara voatendry. Wow! Jota nareo ka tsy te hanipy anahy satria fantatrao amin'izay ny ao ambadika le izy fa ianao mampahandriamanitra azy misy zavatra feninao mba ho surprise tsara ary mampianatra anao izy mba hatoky azy fa na sy takatry ny sainao azy lalovanao androany misy zavatra tsara ao, misy tanan'Andriamanitra tsara ao, misy hevitr'Andriamanitra tsara ao. Aza teren'Andriamanitra ny amin'ilay takatry ny sainao ohatr'izao zao ty zao Messia zany zao tonga dia milatsaka eo amin'ny lapan'ny pilaty tonga dia foa tapaka ny sofiny tendany. Toy Andriamanitra hoe tsy izay mihitsy ny anazy ao ny programma koa eo amin'ny azy fijaliana. Ka soa fa tsy ampahafantarina manjary kivy ianao raha ampahafantarina ianao ny lalana fa kivy ny olona noho ny amin'ny lalana fa ny ampahafantarina ianao ny destination. Ary Joseph io raha to dia ahoana Jota laizany koa ty elabe tonga dia isaoty satria misokatra ny ao anatinao hoe aika ty lalany tika hitondra ho any amin'ny anjara voatendry. Raha vao tsy miombona amin'ny Jesosy sy ny fahatsarany ianao dia ho maizina mpitoerana eo miazava. Raisiko kote tsara daholo ny zavatra rehetra avy amin'ny fianaranao sy fanahafanao ny fijoroan'i Jesosy sy ny fiteniny sy ny fijeriny. Ao an-tokantrano misy zavatra tsara fa fafan'le filana fafan'ny filana tsy voavaly le zavatra tsara mba efa misy ataon'Andriamanitra eo amin'ny tokantranonao na mety ao am-piasana. Mety efa niova zao le lehibe anao fa ianao efa mangidy mivavaka mba hialy izy le fialany mihitsy ny masaka ao anatinao. Dia mba saintsaina mba misy mivavaka koa mba hialy ianao mba mba saina antsika. Io nge izay ataonao amin'ny hafa any ianao atao ny hafa aminao nefa rehefa zay ny teneniko dia andray tsy rariny mihitsy zareo efa mangataka mba hiala. Ianao kory mba mangataka mba hialy anonako. Aza mangataka an'izany. Aza mangataka mba hiala le olona mangata mba hiova le olona. Na député io, na sénateur io, na ministre, na président io, nizaniza amboary ny fonao. Ataovy tsara fanahy foana ianao. Aza velany vaovao reny manovanao tamin'ny koratsy fanahy. Ianao ne tsara fanahy foana ne, fantatrao ve zany? Ianao ne tsara fanahy foana. Atsofoka anaty vovoka ianao mivoaka avy any tsara fanahy be feno vovoka. Finganina ianao tsara fanahy ny enjery. Hosorapotaka tsara fanahy miosopotaka fa tsara fanahy foana. Inona le voalohany adala miova hoendry. Manana reserva dia tsy mandanindany ny zavatra nomena amin'ny zavatra tsisy dikany. Aza lanina amin'ny finoana tsy ilana azy ny finoanao. Finoana zavatra atodioana amin'ny finoana an'Andriamanitra. Tandremo dia finoana ny testameta taloha averenao aty amin'ilay finoana ny testameta vaovao. Ny fitiavana aza lanina amin'ny fitiavana zao tontolo zao. Fitiavana fahafinaretana. Fitiavana vola. Le vavaka aza lanina amin'ny vavaka filana. Mianara manao vavaka mba makasika ny toepanahy. Amen. Avy eo ny matory tokony hifo. Fa ny olona matory manota. Fa ny olona mifo tonga saina dia tsy manota. Miambina, mivavaka, mitandrina. Dia le fahatelo farany teo ny maizina tonga mazava. Ny olona mazava dia izay olona manana maso tsara. Avereno tsara ny fiainana nomen'Andriamanitra. Tsangana. Tsara ny ankonana nomen'Andriamanitra. Tsara ny fanompoana na ny endren'Andriamanitra. Tsara ny firenena nametrahan'Andriamanitra. Tsara ny olona napetraka Andriamanitra eo amin'ny fiainako. Tsara ny fiasana misy anahy. Tsara ny zavatra rehetra hoe satria nataon'Andriamanitra. Tsy misy tokony ho laviko rehefa raisiko amin'ny fisaorana.
ao afontanao dia isaoran'Andriamanitra ny zavatra rehetra, isaoran'Andriamanitra ny fotoana maraina, isaoran'Andriamanitra ny famangina antsika teto, ankasitraon'Andriamanitra ireo dingana izay noteneny sy nambarany fa ny olona adala tokony ho tonga endry. Oetina trehan Jesosy ny endriky ny fahadalana ao anatinao, mandanindany ny zavatra nomen'Andriamanitra amin'ny zavatra tsisy dikany. Afaka ho départ vaovao iarahanao amin'ny tompo andro maraina, ahaizanao mitandrina ny zavatra nomeny, ahaizanao mitandrina ny zavatra nataony, ahaizanao mitandrina ny zavatra ataony eo amin'ny fiainanao. Misaotra ray aminaran'i Jesosy entinentina trenao ny etaeta-piovana ny anatinay avy amin'ny fahadalana ho tonga endry mahay mitahiry izay nomenao, tsy mandanindany izay nomenao amin'ny zavatra tsisy dikany. Ary miaraka amin'izay tompo mba tsy isan'izay matoroka varimbariana ao anaty fahotana, isan'izay mitsangana, mifo, miambina, mivavaka. Ary le fahatelo nytenenao teo Jesosy mba tsy ho maizina izay avy amin'ny fomba fijery ratsy fa tena hazava izay tahaka anao amin'ny fomba fijery tsara. Tsarovy ny zanakao rehetra amin'ity marain'ity ho sitrana amin'ny karazana fahadalana, toromaso sy aizina. Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, misaotra ny fanasitrananao ny fiainam-panahinay, misaotra fa manasitrana ny sainay sy ny ainay sy ny fonay koa ianao, satria izay fatra-pisaintsain-dratsy ihany ny marary an-doha ary izay miasa saina ihany ny marary vavony. Androany tompo misy fanasitranana vitsoranao eto amin'ny fanatrehanao. Aoka ho sitrana ny fiainam-panahinao amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka na ho sitrana ny ainao, ny amanao, ny fisaintsainanao sy ny fietretanao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ninona mety roa fanentaina sy fampahoriana eo amin'ny vatanao, eo amin'ny tenanao manony ankeo amin'ny anaran'i Jesosy satria manaiky ianao ho ahitsy eo amin'ilay ilan'Andriamanitra anao, sitrana amin'izay aretina rehetra mety misy eo amin'ny fiainanao, na sery zany na fahaseporana na tsy fahazahoana na hatrany tapidokatra ny apaladia, na aretina andoha na izay voatonana na izay tsy voatonana eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao raiso ny fanasitrana tokony anao amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy vena masa sy manan-kery avy Nazareta. Amen. Anaran'i Jesosy amen. Mazoto toerana vetivety ary ataontsika mifanatitra fa efa somary efa lasa ny lera taovy azo antoka fa isan'ny manome ho an'ny tompo ianao ampitiavana, ampifaliana, tsy antery fa lehibe loatra izy, be loatra sy tsara loatra. Manakare-pahasoavantsika manana an'izay nomen'Andriamanitra amin'izay teny omeny dia izay mahatonga antsika manam-pahatsapana hoe rariny raha misaina ny amin'izay tokony mba ho ataoko ho an'Andriamanitra. Tonga masikintsika avy any atsimo. Tainy Jesosy miomana tsara, miomana aza mitoetra anaty fahadalana izay nomeny ianao aza lany laniana fahatany. Rehefa manomboka endry ianao mahay mitahiry izay nomen'Andriamanitra anao, solika finoana, solika fitiavana, solika fivavahana, dia epita ho azy lasa mahay mitantana ho azy ianao. Izay mahatonga antsika tsy mianatra fitantanam-bola aloha, fa mianatra tsika fahaiza mitahiry izay zava-panahy nomen'Andriamanitra. Miampita ho azy fa za matahotra ianao. Amen. Zao zay lasa mahay mampiasa rano be, tsora volombelona voninahitra n'Andriamanitra. Lasa tsy mandandany rano zany, lasa mahay mampiasa rano. Sady madio ny tsy mandany rano, ny tsy manary rano. Satria manino voataiza tao amin'ny sekoly ny délestage, miara-miasa masoa ny zavatra rehetra. Aizany ke tsy nahay an'izany raha tsy nampandalovina. Faharoa, lasa ohatran'ny tsy mahay mangataka rano intsony satria misy foana tonga eo. Lasa mangataka rano aminao lasa vavaka ilay izy satria aike tokony angatana izay heverinao fa lotsika. Aza matory foaza tsara, vavaka tsara, miambina tsara, tandremo fijerinao fa Andriamanitra mitaratra anao sao dia le mazava tsy izy fa koa le mazava izy, le mazava avy amin'ilay fahatsara toetra mibaiko ny fahatsarany ny fijery. Tena akaikinao tandremo ny fijerinao ny zavatra hoe tandremo ny fijerinao an'Andriamanitra hoe tandremo ny fijerinao ny olona hoe. Tao hitsangana dia anofafatany isoritsika ny amin'ny fotoana andro maraina. Saotra ray aminaran'i Jesosy fa fotoana maraina avy aminao, fotoana hafakely avy aminao, fotoana hanosokafanao tamin'ny famindraponao. Ray sy ny dera sy ny lahazary ny ajara ny voninahitra mandrakizay izay efanao hatramin'ny taloha ary tonononay fa hanao mandrakizay. Saotra ny fotoana maraina ianao no nitarika sy ny tantana ny tsiraray avy tonga soty atao fanatrehanao androany. Saotra ny amin'ny fahavokizana avy amin'ny teny, saotra ny amin'ny fanambarana no menao, saotra ny amin'ny kasika sy ny fanasitrana, saotra ny amin'ny fanairana, saotra ny amin'ny fampahirezana. Mankasitraka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tsofina rano sy tanonina amin'ny anaran'i Jesosy ho marina aminao ny teny izay nomen'Andriamanitra androany. Raha avy ao amin'ny fahadalana ianao, Andriamanitra nampy anao ho tonga ao amin'ny fahendrena.
raha avy ao anatin'ny toromaso ianao Andriamanitra ny hanampy anao ho amin'ny fifoazana ary raha ao anaty fahamahizinana ianao Andriamanitra ny hanampy anao ho amin'ny fahazavana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Zareo raha fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo amen. Azadino sikolitsika rapitsy